Karakory manafo. Ty indray raha mpanao vidéo lava be makisitina. Fa sao tiverinao ato magisitina koa raha manao montage an'ireny lava be reny fa anao fohy be dia be azy zao e. Hitantsika eo ary zany e. Maro ny olona kizitina eto Madagasikara fa io kizitina io koa nefa nitoetra fenina indrindra eto amin'ny fiarahamonintsika malagasy. Rehefa kizitina eny ivelan'ny trano dia betesa ray aman-dreny be foana hoe. Aza masy n'olona tia nitoetra ratsy fa maminatry olona. Eo amin'io fahakizitianana io koa ny tena misy tsy fitovian-jo eo amin'ny lasin'ny vavy. Ny vehivavy omena zo kokoa hamoaka ny mahakizitina azy satria vao miteny izy hoe ka za kizitina satria marary ny kiboko e tonga ny reglako. de micomprendre sy mirahina daholo ny olona. Fa ny bando ohatrany hoe tsisy excuse raha kizitina tsy afaka miteny mihitsy hoe ka zany izy kizitina fa marary mibadodaka fa tonga neny sperme koy. Courage penina, assure un petit pouvoir ma fan tin qui boule là t'es minana ibuprofène. Je te comprends les mecs. Ça n'est pas métis en an fois 5 jours sur un mois foutun. Manjeraka. bando rehefa kizitina vao maika raha rangitiny. Fialavy tonga regle. Mampitehiteny be hoe Ye. Mama, afia. fa za mino hoe tsy tonga ho azy io tsy voaterakitsika dia kizitina. Aleo tsy mifandray am'fanray aman-drenitsika malagasy ny taizantsika mihitsy ny tena matetika kizitina. Tena findra amintsika le izy satria nireny vazaha zao rehefa miresaka dia Maman, je fais une glace. Maman t'a dit quoi avant de sortir de la maison, Juliette? On n'écoute pas, ok? Donc tu te calmes. dia nirenitsika malagasy. Mama safika ny glace. Petra tsara raha loana fa tsy otikotrony amin'ny manaraka. Dia efa miteny izay mahatsiravina. Sa hoe mpamboly vola aminao e. Sa hoe raha vatomanga fahitanao ana. Zana tamin'ny mbola kely tamina anao taekwondo nisy fotoana nadaka ny zoko dia afa be fibedezany dadanay ana. Mbola d'accord farany io zokony lafa tapako ny tongo là je te jure. Coupez les pieds là, monsieur, c'est pas top du tout. Zay na samy kizitina antsika jiaby. Dia raha zay no izy dia tokony mba samy afaka kizitina dia mifanaiky toetra tsy maninona ne. Zany efa natsikaritra fa tsika kizitina ny tena hyper sensible indrindra amin'ny fahakizitianana. Andramo amin'iray aman-dreny kizitina ny reny izy ohatran'io afaka mikizitina tsy maninona. Fa raha ny zanaka tonga dia Efa tenena foana hoe aza testespona mba manajara ay aman-dreny fa ho hitanareo tsara zany ny rinany rehefa maty eny papazy maman dia tsisy miteny tsony dia ho tsaronareo tsara zay fa za manao toetra ohatr'izao. La phrase morbide préférée des darons. tena tsy rariny e. Mampitidiny eny an-dalambe. Aleo mba samy afaka kizitina amin'ny fiainana e. Fa maninona zany ny raha disena ny symbole ny tolonareo? Satria mila raha dikena ny tsy fitovian-jo. Fa tsika eto Madà koa mahay tsara velatsy. Ne tsika mifidifity toerana be ny fahakizitianana. Ny zanjonao na ny zokonao zao vao mivoaka ny trano miaraka amin'ny namany dia tena ohatrany hoe tsisy olona mahafinaritra noho izy eto ambony ty tany ty. Fa vao ao an-trano dia Aza mifampijerijery kizitimbel. Zitimbella! Oh, Zitimbel! ahoana? Ty misy université mahafinaritra be tsy magizitiny eto tana. Arova Université. Tandremo fa 24 novembre zao ny faran'ny inscription. Afaka ianaranao an'ireo filière maro be ireo. Am début décembre any rentrée, raha mila fanazavana fanampiny reto ny contact rehetra raha ataoko en description ny sitan-zareo. Arov University, une université d'excellence et d'innovation. Ouais. Raha mbola resaka kizitina koa tsisy maresy an'ilay olona eny ambao anaovana taratasy eto Madà. Fa indray tsotra amin'ny fanalana ny fahakizitianana iny. Dégoûté! Raha tsy te ho kizitianana neto Madà dégoûté! Atao malaky dossier tsy lelabe magzitina dégoûté! Le goûter c'est cool. Mifidifity olona be koa ny fahakizitianana eto Madà. Ny aty tsy dia kizitina amin'ilay debadeba, le bandibokina na le olona miakanjo mihaja be reny ohatra. Misy karazan'olona na mahakizitina be ny fombany tsisy mahasaminteny satria olona manamboninaitra. Tout est dans le pose à Madà, tout est dans le mamondolo. Ka ho antsika efa nikizitianan'olona dia efa mivera tena fa tsotra loatra ny pozinao, mila mikotrana na mila mitady vola na mila mikata kokoa. Calme fotsiny anao manafa tapitapy sainy dia là pour te sauver. Teneny jiaby olo fantatro amin'ny firenena reto la olo fa alefa jala jiaby fa za tsy te ho kizitianana tsony vonjeo zala olo e. Dia tena ampiasao code promo mbogos be atsika ty aron 586 fa 5 € de bonus be zao au premier on voit matsiro. Fa ny tena marina mila normalisena hoe lasa tempérament atsika eto Madà mihitsy le kizitina. Misy mantsy ny olona amin'ny hevitra fa rehefa malaza ohatra tsy tokony ho kizitina mihitsy. Azafady fa rehefa samy mena zao fiainana eto dako zao aleo tsy miandro miracle fa mitovy daholo. Ahoana moa tsy ho kizitina eto dako indrindra eto Antananarivo amin'izao mitovy hafanana Majunga zao nefa tsisy ranomasina fa lakanosy. Andefa ventilateur enao tapaka ny jiro. Andeha andro anao tapaka ny rano. Iova-trano vetivety any amin'izay tsy tapaka enao taraiky ao anaty embouteillage. Andeha tongotra enao mety point de lacrymogène. Ny ponina eto Antananarivo zany amin'ny Insta, Facebook sy TikTok ihany ny mody falifaly miramirana feno tsikitsiky. Fa ny tena endrika de base ny vrai ponina Antananarivien toboky de. Miketrona, fijery leo amin'ny fiainana, endrika griko.
nalao amin'ny lakôtiko fo fa mba tsy paky complet ohatranay aty ka misaola an'Andriamanitra raha samy fiainan'olo tsotra aloha dia tsy hitako hoe inona ny tokony akisitina kokoa niany Alako manafo fiainana amin'ny lama be au bord de la mer à température parfaite ty manafo ha fatina beach volley isaky mietrika zao mamoromotro koa tanaty tsy misy embouteillage to mety tena amin'izay nareo mifinjala aty amin'ny côte manafo ka niany lasa zay indray makisitina anareo satria indraindray tsika tsy mifankahazo ary iny angamba makisitina anareo any le rehefa manao vacances zany izahay avelo tanà dia nareo le anova fiteny ho anay inona zany ny tantaran'ity toeran'ity vidinao zegny tsy afaka hiatsakanao koa anao andeha lalabe io fotony maranitra tsisy azoko mihitsy sanina ba savaty tsy maintsy adoso za antanananakà ma forcenao hiteny-bory zany de merde anao sarotra any fiainany tokony mba ny analana mafonja kokoa ohatra ny teny anglisy frantsay ny teny boky rehetra tany am-pianarany fa tsy goutin taka ahena kely le goutin taka fa mireny amin'izay misy aminay avoatany miezaka miroky misy tena mahay aloha fa misy ohatranay zao dia zéro manatody ka mety marobe ny malentendu anao inana fory anao ma olo lefaka anao popoky tefa mahazo anao inona zoky ino manao ty anao tsy inana fory ya ina za fourré tianao le fourré ya tiako fourré hoany fourré nakiry fourré na dia zany aza za tsy miteny hoe tsy tokony ikizitina ntsony na hoe tsisy ilana azy io fagizitianana io efa natitsika io lasa mode de communication atsika nareo zao ve tsy mahita hoe misy olo eto madatsy mahazo ininina raha resahany na tsotra sy calme ozany livreur sasany amin'ny facebook zao rehefa manontany toerana izy ka manazava milamina ianao tsy haiko maninona fa tsy mahazo tsara anseny amin'iny feu calme iny dia verenany antsony bdb anao aiza tsara kely le toerana livrenanao azafady aiza ho aiza tsara le izy tompoka efa ianga mihitsy zao efa hitaka eketo mihitsy zao fa aiza tsara fa iny foire ianao mikisitiny dia zay izy vo hoe ay hitako tompoko zay nefa nazavaiko ny laminy bdb teoko azafady fa hitako keka tena lasa programme ohatr'izany mihitsy angamba ve le saina fa misy olona zany mila kizitianana vo mahazo resaka ohatrany hoe enao kisoa toetra aveo ndraindray kosa nefa enao mba te hiova fa leo te hiala amin'izay toetra zay dia maka résolution za tsy hokizitina tsony manomboka androany fa ho kalma tsara fa ny marikoriko dia enao mifeny tenanao be rehefa tokony nisy zavatra nakizitinanao taloha ohatra hoe iza ninana le yaourt farany teo kay zay fantenena janiko anahy ny farany iny dia fa maninona no anareo dia le olona izanao tsy kisitianana indray ny manao intonation kisity fa mifananina ary ve zay hoe nalala izy tsy asinanarana any koa ny aortanareo rehefa tsy azo hohanina tsy zakanao iny dia aza manao rechute enao to tena ndraiky zinona nefa zay efa miova amin'ny fieteny efa olony vaovao efa niteny tsotra kalma be hoe iza ke ninana le yaourt farany teo dia ianao ndray mampiekisitiana miverina amin'le kisitina taloha meko fahazafazy eny amin'ny coliseum sarotra dia sarotra io miova amin'ny resaka tsotro rehefa niaina taona maro tao anatin'ny fifaneraserana feny fagizitianany ohatrany hoe samy miogene tsy alaise menamenatra raha lasa mifampiresaka amin'ny lamima tsara afafitsika olombelona ny olombelona rehefa zatra zavatra ray na ratsy ara dia ina mahalaiza kokoa anazy noho ny zavatra tsara inona na ny vahaolana amin'ny fagizitianana e anoa manontany anao mijery io ane za eo dia mitilitilo fotsiny nga votena ananako ny vahaolana isaka amin'ny faran'ny podcast nitako sara fotsiny angamba la tena leo dia manao activité vaovao eonana amin'ny olona vaovao miskety manao atelier maro samihafa mianatra amin'ny cuisine théâtre tsy haiko mivoaka fotsiny miona amin'ny olona hafa mihitsy amin'ny olona vaovao afaka mianga amin'ny baza tsara vaovao ny fifaneraseranareo dia inona ny lasa naturel be ho anao sy le namanao vaovao tsy hoe alina koa le fianakaviana sy le namana kisitina taloha fa rehefa manana ambiance samihafa ianao amin'ny fiainanao lasa manana recul dia mety ampime anao sisa le izy tsy dia invivable be tsony satria eo akaikin'izay misy atmosfera vaovao milay hifantohan'ny sainao sy ny fihetseham-ponao kokoa mianaranako azy na betsaka ny zavatra magisitina anjalantsika ny mandidy mifesy mifidy ny fihetseham-pontsika eo anatrehany zava-misy fa tsy ny zava-misy no mandidy hoe tsy maintsy kisitina irery ihany ny fihetseham-pontsika amin'ity zavatra iray mitsanga ity avela nenona raha tsy azonao fa misy dika lala be tay be mety anampianao amin'ny fiainanao io tena mbo mariny zany zay mahatonga namiezaka mampime anareo foana na tokony akisitina ary amin'ny fiainana amin'izao comme le fameux dicton le dit vaut mieux en rire qu'en pleurer zay le hoe intelligence émotionnelle ainsi s'achève mon exposé oka nama wow je te suis calme teny zany tsy midika hoe vitako foana zany za koa ary mbola en culte de exitinisation fa mifampiconseil atsika dia rehefa mba miteny hoe miandry ny commentaire anareo tsy tsenjely même ne zany za mavitripitrika be manao vidéo dia mba mavitripitrika koa miresaka amiko amin'ny commentaire fa za miavina amina taina ma votery bravo fa resao e efa firy taona za miresaka aminareo eto dia mbola iafahafa ve fa asivy commentaire folo tsisy dikany tsy maninona mihitsy zay mandalo an-tsaino jiaby sola jiaby fa tsy maintsy fakiko
amin'ny herinandronay video vaovao de io ary fa tsy 10 minitra akory. eny mitenenao ihany de vao maika lavabe indray ty. Gardez la pêche Queen mandray. Bonjour. Monsieur Neto l'exit-mbelona mamenatra olo de misabona amin'ny arona amin'izay koa fa za mampifila fa raha maty io izy de ho tsara honareo tsara zay.